Niara Abatompoko. Akori Ranandria, Akori Kiai. Mvolat Sara. Niva Ovaontsika Androani. Premier ministre Malagasy na ny lehibean'ny gouvernemanta Malagasy Andriamatoa Christian no resantsika androany. Izy de teraka tamin'ny 27 mars 1961 tany Dikosereza. Frère Christian Douy no tena anarany. Manampaizana manokana momba ny toe-karena izy. Nanomboka ny 424 izy no mitondra ny gouvernemanta. Ny arahany tatana na antsoinako hoe tetezamita no itoy tamin'ny fitonan'Andriamatoa Andry Rajoelina. Taona sy 20 andro katroka izao no nafilon'ny gouvernemanta azy. Izy no olona nitondra io toerana io nahatra indrindra teto Madagasikara. Hatrizay nahazoantsika fahaleovan-tena ny taona 1970 ka hatramin'ny taona 2017 de izy mo taliny tatana sy mpikirakira ny vola taon'ny orinasa sekrenina any avaratra any Antsiranana na zany izay fantatsika fa rava tanteraka ankehitriny. Anefa dia orinasa tokana taty amin'ny anivon-dranomasimbe Oceana Indiana nanana tsaikefa anamboatra sang andretsy izay mahafilon'ny gouvernemanta izay. Anefa inona ny fiovanan'letiny, inona ny nampiavaka azy? Tsy nisy. Ny firenena malagasy niembotra tanteraka, be vahoaka mimantra, ny vidim-piainana miakatra isan'andro. Ilay téléphérique aza moa na ilay fitaterana taritin'ny tarby de lasa basy nariary fitro sy takatry ny mantra tsy tian'ny mpanana koa tsy nahasarika ny maro akory. Ahoana kosa moa 3 ariary sarandalana mandroso fotsiny amin'ny fitaterana io mitovy amin'ny vidin'ny vary 1 kilô ka tsy aleon'ny malagasy mitsongo voaomana ividianana vary mahavoky toy izay andehanana fitaterana soton'ny tarby izay zotra mandroso fotsiny. Taona izay Andriamatoa teo ny fahefa mividy malagasy mihena isan'andro. Ny vidim-piainana alefa miakatra 800 mihitsy. Manampaizana momba ny toe-karena anefa izy. Vo ve tsy azony ampiarina amin'ny fitondrana ny voka malagasy izany tsaikefa ananany izany. Ohatra ny renirano eto Madagasikara ampolo maro tokoa azo ahodina tsara ho herinaratra, ahodina ho sotro koa. Tsisy tsony ny délestage lavareny sy ny filaharan'ny bidon mavo eny amin'ny pompy eny. Tamin'ny andron'Andriamatoa Dideratsiraka na nisy aza ny zavatra nanahirana, tsy mbola nisy ny délestage na ny filaharana rano lavareny toy izao, sady mbola maimaimpona ny rano tamin'izany, tsy novidimba. Iteny isika angamba hoe mitombo l'industrie sy mimponina. Betsaka industrie non tamin'izany anefa raha ny eto an-drenivohitra fotsiny no ambara. Maro ny zone France teto miroborobo mihitsy ka nampiasa herinaratra mavesatra mihitsy andro sy alina ireo orinasa zone français ireo tamin'izany. Tsy nisy anefa ny fahatapahan'ny jiro, maro be koa ny olona nanana asa tamin'izany. Isika ty efa taona 2024 efa mandroso be avokoa sy avy talenta ny teknôlôjia eran-tany. Isika malagasy kosa mbola milahatra rama ampiasa labozia. Tsy manana olo manday tsony ve isika malagasy? Izy tondra ny tantsika ka hampandroso ty Madagasikara malalaitsika ty amin'ny fomadio sy feno fitiavan-tanindrazana marina. Taona Andriamatoa Christian Tray no teo de hianto 5 taona vaovao indray izany. Zany hoe ho 12 taona izany no ipetsahany eo amin'ny mafiloan'ny gouvernemanta azy. Raha izy indray mbola hovidian'Andriamatoa filoha lehibe amin'ny gouvernemanta vaovao eo, teny hoe tsy tsara ny manoriana ekipa nandraisa. Inona nefa no mba resiny ty ekipa ty? Mifanohy tsara noho ny siao. Maro olo manampaizana sy mahavitra ary manana tsaikefa. Maro olona manampaizana sy mahavitra ty Madagasikara ety Andriamatoa filoha. Alikoatra sy nanenanto izay efa nany mikara. Move tsy efa fotoana kosa zao anivana ny ekipa tsy naomby efa taona izay.